Maresy lahatra ny anoana kandidariana dia nitetika asa ny voalohany indrindra. Faharoa manarakarak'izany amin'izao fotoana izao hitantsika angamba ny eto Antananarivo fijaliana rano, fijaliana jiro, ohatrany anay izao amaly fotsiny mandeha eo ny jiro dia matapaka dia matapaka ampola tonga dia miraraka fotsiny eo, compteur misaoty nefa tamin'ny andro ny tatato dia tsisy an'izany mihitsy dia izay maresy lahatra ny anoana ny kandidariana. Mila tanora amin'ny firenena dia izay ny fidianako anazy ary maharesy lahatra ny programan'asa fampandrosoana ny tanàna. Tena maharesy lahatra mihitsy fanohan'ny kandidana satria fatato fa vitana Antananarivo tena amatanora azy ary nitraikefa ny folomanana tena ampandehanany an'ity Antananarivo ity ary ampandroso fa tsy ampihamitan'ny Antananarivo. Resy lahatra ny fanohanana andrina fa mahafinaritra anahy ny vinanasa taony. Izy tanora mitovy amiko dia maharesy lahatra anahy zavatra taony. Izy tanora izy zany tiako hoe ampandroso amin'ny tanàna. Izy koa tanora fantatra hoe tsara ny zavatra ho ataony. Andraisako fanapa-kevitra zany naka ny kandida natolotra ny tiako Madagasikara dia satria izy tanora voalohany indrindra ary hitako fa manana traikefa izy ampandroso an'izany hoe Antananarivo izany indrindra eo amin'ny sehatry ny tanora. Tena hita hoe tsy ampina ny resaka ny fialamboly ny tanora, lasa mirona ny anatin'ny zava-mahadomelina tsy anasa maro zany dia ilaina ny tanora mijoro mba hampandroso ny Antananarivo. Manentana antsika eto Antananarivo isafidy ny laharana numéro 2 dia Rina Ampasapito. Tompona andraikitra izy amin'ny fampandrosoana ny Antananarivo dia fidio izy maresy lahatra anova amin'ny Antananarivo. Dia manentana antsika vahoaka eto Antananarivo izany hifidy ny kandidariana numéro 2. Numéro 2 kandidariana satria nitetika asany sady ampandrosona Antananarivo mahitsy sady tanora mila tanora Antananarivo tanora ihany fa zamenandre vahiny reny fa tanora ihany numéro 2 manentana ny olona rehetra mba hifidy ny kandida numéro 2 fa izy ihany mampandroso ny tanàna antsika. Za dia manentana antsika vahoaka ny Antananarivo manerana ny boribory-tany enina mba tena handanjabato numéro 2 ho an'ny Rina Ampasapito ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Rina numéro 2 ampandroso tanàna Antananarivo ary mengavy ny olona rehetra Antananarivo mba hifidy numéro 2 Rina.